Nivoaka ny didy amin'ny andravana ireo asa fanorenana tsy ara-dalàna eny amin'ny fokontany nanisana iadiam-bola tsena moa iretina orina ireto efa misokatra ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ity raharaha ity raha ny fanazavana izay nentin'ny tompona andraikitra ary isan'ny atrika izany ny sefim-pokotany ao an-toerana eo ihany koa ny mpanolosaina iray eo anivon'izany fokotany izany ary ny zokiolona iray ao an-toerana hatrany. Nivoaka ny didy avy amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny 9 febroary teo amin'ny andravana ireo tsena misy tena 10 izay fanorenana tsy ara-dalàna eto anivon'ny fokontany nanisana iadiam-bola. Nisy ny vaovao-bahoaka boribory tany fadimy navy olodinina mivady mihitsy ny tonga noho namivantana tamin'ny vahoaka tetỳ toerana omaly nampafantatra ity vaovao ity. Taoriana ny fitarainana indromentoana avy amin'ny vahoaka voarain'ny solombavam-bahoaka ny 3 janoary sy ny 10 janoary 2024 teo dia nampafantatra ny raharaha tamin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny solombavam-bahoaka ka ny aloha zao didy izao dia efa nisy ny fampitandremana indromy an-taona dia ny 24 janoary sy ny 30 janoary teo. Namoaka didy ankehitriny ny komuna tompoko io hoetany rendanitra fa tsy azo atao manao fanorenana tsy ara-dalàna amin'ity tany pokotany tany fanjakana nataonaovana trano pokotany ratsy voalohany erana fivoripokon'olona tsara fantatr' izay. Efa misokatra moa fanadihadiana mahakasika ny lehiben'ny fokotany ny mpanolotsain'ny tanàna iray ary zokiolona iray tao tanàna izay tafiditra tamin'ireo fanorenana tsy ara-dalàna ireo. Efa mandeha no ankety amin'izay nampanao risoriso an'io ka dia milaza ny tenako amin'ny vahoaka hoe aokanareo tony ajanony amin'izay le fivorivorina tseroa fa mahasolo vavanareo aho efa namaly ny komuna fa ho azery io efa tsy manjera ny tompon'io dia ny komuna fa zao kosa le trano efa 5 taona 10 taona 20 taona na iny trano nimpidona tsy azo azery zany miaro anareo foana raha ozy. Ny fivoripokon'olona ihany hatreto izany no afaka manapaka ny amin'ny ampiasana io tany io. Afantatra teto fa mbola voafidy filohany vao miara-misana ny fananantany sy ny fanajariana ny tany eo anivona teny miram-pirenena ny solombavam-bahoaka ka nanambarany fa vonona hiaro ny mponina izay efa nanajary ny tany mihoatra ny 20 taona moa ny tenany. Afatra nampitaina ho an'ny vahoaka teto ny tokony hanarahana ny lalàna raha misy ny fanorenana trano atao dia tokony aka fahazon-dalana any amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ary raha angataka tamin'ny mpanjakana kosa dia any amin'ny foiben'ny fananantany no manatanteraka ny vangatahana.